Izay ny lalao fa sambyandritsika zany ny faninanana eo amin'ny sehatra afrikanina fa resaka kianja kosa isika satria dia anisan'ny manana kianja manara-penitra faharoa zany hoe kianja sentetika faharoa ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia netsy amin'ny toeram-piofanan'ny fédération fanomanana ireo taniketsan'ny baolina kitra moa zany izay ny fédération no tompony ity kianja ity. Ny an'ny Carion moa eto no tiana lazaina kianja artifisialy izay moa no tiany zareo avy amin'ny fédération nairisa-pirenena tena ilazana itony kianja itony. Tamin'ny alakamisy lasa teo ary no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany kianja any Carion izany, kianja entina anomanana araka ny nambarateo ireo taniketsan'ny baolina kitra anisan'ny tanjona voalohany raha araka ny fanazavana voaray nandritra izany fotoana izany. Ny fanomanana ny ekipa malagasy izay tokony hiatrika ny CAN ho an'ny latsaka ny 17 taona. Ny asa fanamboarana izay naharitra 3 volana sy tapany dia nandalo ny sedra rehetra ny fantsahana amin'izay ny kianja sentetika eny Carion ny fiandohan'ny volana novambra teo. Noho ny fahitan'ny tompon'andraikitra anivon'ny FIFA fa vita soamantsara ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja dia natolotra izy ireo ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra tamin'ny fomba ofisialy ny zoma maraina teo. Tonga nitarika ny délégation avy amin'ny FIFA tamin'izany Jean-Michel Benezet. Nandritra ity fitaopanolorana ity ihany koa no nahafantarina fa dia vonona hanampy hatrany ny FMF ny FIFA mba hahazoan'ny malagasy vokatra tsara. Nambaran'i Jean-Michel Benezet ary fa misy ny tetikasa vaovao eo anivon'ny FIFA antsoina hoe performance. Arak'izay anaran'izay dia natao indrindra nampiana ireo fédération nampikambana amin'ny FIFA manodidina ny hetsika rehetra ataony no tena tanjon'ity tetikasa ity. Ankoatra ny fandraisana ireo lalao isan-karazany izay tafiditra amin'ny fifanana karakarain'ny ligy sy ny fédération dia ny fampifindronana ireo tanora hiatrika ny CAN 17 ho an'ny sokajy latsaka ny 17 taona no tena antom-pitsanganan'ity kianja vita amin'ny bozaka artifisialy ity. Manodidina izay fandraisana ny CAN U17 amin'ny 17 izay ihany dia efa manomana ny fananana ekipam-pirenena zandry ny mendrika sahady i Madagasikara. Hoentina manatanteraka izany fanampy izany dia hisy ny fifananana isam-paritra ho an'ny ankizilatsaka ny 13 taona ny volana desambra ity. Manarak'izany kosa ny hetsika nasionaly ny volana aprily 2024. Ao anatin'ireo fifananana ireo no hitiliana ireo ankizy hiditra ny amin'ny ivon-toeram-pifanana any Carion hiatrika izany CAN izany. Samy miandry ny vokatra tsara eo anivon'ny kitra malagasy indray aloha izany ireo mpanara-baovao rehetra taorian'ny fahavitany ny foto-drafitrasa vaovao iny.